Sao misy zavatra vitsivitsy reto rahasaiko anao ary tokony ho tadidinao tsara zava-dehibe ny fanjarian-tsakafo. Farafahakeliny tokony mihinana sakafo avy amin'ireo sokajy sakafo 5 ireo ianao isan'andro. Zay? Inona aby zany sokajy sakafo zany azafady? Jereo anaty karneanao ao e. Zany ve dia tsy hitanao ao? Eny tompoko. Ataovy mihitsy izay hinanao sakafo avy amin'ireo sokajy sakafo 5 ireo isan'andro a? Eny tompoko. Ankoatran'izay manao ahoana ny fihinanana pilifera? Mihinana ianao sa tsy mihinana? Tsy tompoko nisy olana kely zay aho. Inona tsara? Tokony hihinana pilifera iray isan'andro ianao? Zavatra tsy sarotra anie izany. Tsy afaka tonga tamin'ny fotoana voatondra isafoako farany iny any ka lasa tapaka aby ny fihinanako ny pilifera iny tamin'ny volana lasa iny. Mila mitandrina ianao madama, marina e. Tena mila mitandrina mihitsy ianao. Miala siny indrindra tompoko. Mihinana pilifera iray isan'andro ianao a. Dia ataovy eo anelanelan'ny sakafo. Raha toa ka maloloy, azonao zany? Dia misotro rano betsaka. Dia mihinana koa legioma misimisy. Amin'izay mba hisorohana an'ilay fitohanana. Tadio tsara fa zava-dehibe ny fihinana pilifera mandra-pahateraka mba hoe rendozany fiterahana. Dia mba hitombo tsara koa ny zazaokiko. Zay? Ie. Tia ny taratasy fanafodinao ary dia amin'ny fotoana manaraka indray tsika mihaona. Zay? Misaotra tompoko. Ie. Mandram-piaona Manahoana daholo? Salama. Zay kia, vita kia. Midina moramora ihany sao mianjera. Petrapetra resatresaka kely tsy tokony. Rehefa natao fizahana dia ara-dalàna tsara fitombon'ny kibon-dry. Salama tsara nareo mianaka fa mety amindry ve aloha raha ohatra hoe ho resahantsika kely momba ny sakafon-dry. Inona zany sakafo nohaninareo tamin'ny maly? Amin'ny vary sisa tamin'ny alasianana kely zay sakafo nahita tamin'ny maraina dia ary tamin'ny atoandro kosa rasazy vomanga. Zany ary ny hariva inona kosa nohaninareo? Vary sy tsaramaso sy anana. Matetika mihinana an'izany nareo? Mba tsaratsara ny mahazatra ny maly e. Mba nanana vola kely zay aho dia mba afaka nividiko tsaramaso tany. Sady fotoana tsaramaso moa zara sady mba morona ny vidiny. Zany hitako fa tena miezaka be mihitsy ndry a. Ie, tena mitandrina be mihitsy ny aho rasazy zanako voalohany manko izy tiako mba nahaka andrainy. Sady tsara tareny no matanjaka ny lavaranjanana. Mety ve natako rasazy sa tsy mety? Efa mety fa mila tsaratsaraina kokoa hatrany ny sakafon-dry mba hatomombana tsara ny fahasalamanareo mianaka. Zao zava-dehibe mihinana sakafo miovaova isan'andro. Dia ankoatran'ny foto-tsakafo dia asio amin'ireto sokajy sakafo reto ny sakafo hohaninao. Anisan'izany ny sokajy sakafo be protéine. Ohatra hoe ny tsaramaso na voamaina hafa. Ny sokajina legioma miloko mavomena dia ny sokajiny ronono sy ny yaourt. Zay mazava amindry ve izay sa misy fanontania? Fa inona aby anefa izany tombontsoko azoko amin'izany fihinanana izany sakafo izany rasazy a? Rehefa mihinana sakafo miovaova ianao mandritra ny fitondrana voky dia azo ireo singam-pamelona ilain'ny vatana ianao sy ny zaza ao am-boka. Hanampy azy hitombo sy ho salama tsara zany dia tsara kokoa ny fahasalamanao ary mampihery ianao hiatrehana ny fiterahana. Ny tsy fanjarian-tsakafo mandritra ny fitondrana voka manko dia miteraka tsy fahatombana ny fahasalaman'ny reny ary mahatonga ny zaza voateraka tsy mampilanja sy tsy hampialavana. Ve zany Azonao atao hoe zany mihinana yaourt na ronono na selaka voatavo iray isan'andro ary manao mihinana tsaramaso na voamaina hafa koa intelo isan-kerinandro farafahakeliny.
raha ny legioma miloko mavomena aloha dia azoko atao ihany mihinana azy isan'andro satria izay manana tanimboly kely izay sady navokatra voatavy izy tamin'ity taona ity ary rehefa tsy manana koa afaka soloko legioma hafa ve. Raha momba ny voamaina aloha sy dia misy olana aloha fa manana tahiry kely izay aho. Azo ampifandimbiasana tsara amin'ny legioma miloko mavomena hafa koa toy ny karaoty satria samy mitondra vitamine A izy ireo dia samy mitondra hery fiarovana. Ary ny ronono sy ny yaourt manao Tsy ho vita izay ne sy mompomby. Mahakasika ny yaourt kosa aloha misy mpivarotra izay eo an-tanànanay eo 300 na 500 vao mahazo nefa ray vidiana isan'andro tsy ho vita. Izay koa ne mbola sahirana Zany ary somba azo resahana ihany raha mivadin-dry. Somba misy vola kely azo ividianana yaourt ray boaty isan'andro. Ao fa ezaka raha izay mahasalamanay mianaka ho resahako amin'ny vadiko fa manana tahiry mbola kely izay aho naiky ividiananay fitaovam-pambolena sao dia mba afaka angalana kely izay. Olazay koa azy fa zava-dehibe sy amin'ny fahasalamana sy ny fitombon'ny zaza nge izany zazakely nge ambony zava-drehetra amin'izay mba ho reharehany zanany izay terakeo. Tena mety ankizy izany mety mihitsy izany. Inona ary izany izao ny sakafo hoandry manomboka izao Ankoatra ny sakafo haniko andavanandro aloha dia ho ampiako legioma miloko mavomena sy yaourt ary hihinana tsaramaso koa na voamaina hafa intelo isan-kerinandro farafahakeliny mba ho vaivaiko ny fandrahoana anazy mba hampazoto hihinana anazy. Dia ho saiko koa ny vady vividy izay ilaina sy hanampy amin'ny fikarakarana ny nahandro. Mety ankizy izany mety tsara mihitsy. Andiaro resahantsika indray mahakasika amin'ny pilifery. Mihinana pilifery isan'andro ve ndry araka ilay torohevitra amin'ny kondry tamin'ny fisafoana farany? Sy tena isan'andro ka. Fa inona ny antony? Nisy olana angaha? Najanona kely izy tamin'ity herinandro ity fa narary izay aho. Sady nitohana no salehibe. Tsy misy tokony atahorana ve izany rasazy? Ka tsisy zavatra atahorana izany. Mety zavatra iseho amin'ny vehivavy bevoka rehetra mihinana pilifery izany Tiako fatarina fotsiny hoe maraina sa atoandro sa hariva ny nanandrian'ilay pilifery? Maraina ka. Izay kiny mahatonga ny olana. Izao natoroko andry ho aneo anelanela sakafo amin'ny hariva ny pilifery amin'izay moramora ny andevonana azy. Misotro koa raha mibetsaka dia mihinana legioma misimisy mba hisorohana an'ilay fitohanana. Amin'izay ndry mahazo aina tsara. Tsy tapahana ny fihinanana azy isan'andro mazoto ve ianao hanandrina an'izany? Tiako fatarina nahoana ny tokony hihinana pilifery iray isan'andro sy tapaka ary hatramin'ny oviana. Fantaro tsara fa zava-dehibe ny fihinanana pilifery tsy tapaka mandro-pahateraka. Miaro amin'ny tsy fampindray izy io dia hampatanjaka sy hasalama tsara anao mandritra ny fitondrana voka. Azo tombony zanakao ho salama tsara izy ary hivelatra tsara ny atoany. Hitanao fa rehefa mianatra eo izy dia anisan'ireo mahay ao am-pianarana. Ny tsy fihinanana pilifery dia mety hampisolana eo am-piterahana ary tsy ho tomomana ny fivelaran-tsaina ny zanakao. Ka ahoana? Misy oatra besaka ny nanazava ny mahazava-dehibe ny fihinanana pilifery ho ahy sy ny zanako. Azoto hihinana pilifery iray isan'andro koa. Ho hatsaraiky ihany koa ny sakafonay mianaka rasazy sy andro ko aby rasazy mitantarako an'izany amin'ny vadiko rehefa tonga any mba hiaraka amin'ny lofo izay amin'ny vady indray andro any mba ho hanao fiainana izy azy ny zanakay. Maninona moa raha mba lasa rasazy ohatranao ny zanako? Mety tsara ny fanapahan-kevitra ny raisinao. Izao aza misalasala fa eto foana raha ohatra ka misy olana ianareo. Ity ara ny taratasy mpanafodinao hakanao pilifery amin'ny manaraka rehefa lany. Mino fa ampy tsara ireo mandra-pahatonga amin'ny fisafoana manaraka indray. Tadio foana ireo torohevitra nomeko andry mbola misy fanontaniana ve satsy? Tsy misy fanontaniana intsony aho ka tsy maintsy tadidiko fotsiny hoe tsy maintsy mihinana pilifery iray isan'andro nelanelan'ny sakafo hariva sady hisotro rano be ary hihinana legioma misimisy kokoa mba hangatahako ny vady malalako iny mba hampatsiahy anay rehefa sendra mba hadiniko ilay mihinana an'ilay pilifery rasazy Ianyary zay afaka ray volana indray tsika miaona.
amin'izay fotoana izay a dia iresaka momba amin'ny fampinonoana indray tsika amin'izay nareo mivady a afaka mametraka drafitra sahady momba amin'ny fampinonoana aoriana amin'ny fiterahana misaotra to izay a ka ny andrio e azafady satria mandra-piona indray amin'ny manaraka indray izany misaotra besaka rahasazy amandra-piona tsara tadidiana ampina amin'reto karazan-tsakafo ireto ny sakafo fihinana andavanandro isanandro legioma sy voankazo miloko mavomena toy ny voatavo karoty papay manga toy izany ihany koa ny yaourt ronono ary ny telo isan-kerinandro voamaina toy ny tsaramaso voanjobory voanemba ny telona pilifera raha isanandro tsy tapaka anelanelan'ny sakafo hariva misotro ranobetsaka mihinana legioma sy voankazo maro mampatsiano vady amin'ny fihinanana pilifera ary manampy ny vady amin'ny raharaha ao an-tokantrano